tena famosaviny izy amin'ny teny gasy. Izay angambany tonga dia tranché tsika ao anatin'izay tsy lasa mitatra lavabe indray le izy. Zavatra nisy raha tadidinareo tamin'ny resaka tamin'ny latsinainy dia efa niteny hoe efa identifié hatramin'izy mihitsy hoe ity le sakafo probable dia taorianan'iny moa zany nanao andrana teo amin'ny expérimentation izy amin'ny teny frantsay hijerena hoe tena zay ve eto anivy ministère dia ny zavatra niraisina tamin'ny latsinainy satria tonga vao maraina be taty tamin'izay dia nalaina ny vomi an'le olona le zavatra navoakany tao anatin'ny ao anatin'ny vavoniny. Rehefa avy eo nalaina mihitsy le donut satria nanontaniana le olona dia donut ny problème. Dia rehefa avy eo nalefa ilay vomi aloha tamin'ny voalohany dia ny expérimentation moa atao amin'ny souris dia vao nainjektena atao anatin'ilay souris dia maty le totozy alongany. Dia rehefa avy eo amin'izay hoe inona ary zany satria be dia be ny sakafo tao anatiny dia nalaina le donut dia nisy voalavo kely anankitelo namena an'le donut fa vao nihinana an'le donut tonga dia nitsipaka maty. Zany hoe fantatra hoe famosavina tamin'ny alalana donut zany io zavatra io dia tokony tsy hisy intsony ny resaka polémika any ambadika any hoe reto anatin'izany. Efa miroso efa lasa lavitra be satria efa nalefa any amina laboratoire naovana le identification tsika zao hoe inona exactement le poison fa ny zavatra fantatra empoisonnement io. Vao fantatra ny teto any niveau ministère fahasalamana le izy empoisonnement dia efa nalefa nampifandreketana tamin'izay ny prise en charge. Satria misy prise en charge spécifique ny atao hoe famosavina efa nalefa ny protocole mba ahafahana manala n'izay poziny izay ao anatin'ny vatan'le olona ary efa misy moa ny antidote izay efa nalefa satria efa misy eritreritra hoe reto izy dia efa nalefa ao anatin'izay olona izay tsika miresaka zao efa anankifito zay nandeha noty tamin'le olona izay empoisonné tao anatin'ny ino misy teto anatin'le lanonana. Tsika miresaka zao mbola misy olona eo andala-pitsaboana ary inona fa ny fahafantarana an'izay hoe empoisonnement sy ny fanamafisana an'izay traitement anti-poison zay ahafahantsika mba hanafitra ain'olona ao anatin'izany. Ny zavatra mafisina eto anatiny eto dia raisin'ny fanjakana tanana zato isan-jato ny fandraisana tanana andreo olona ireo. Tsika manana ny atao hoe fond d'urgence. Vao tonga le olona dia nalaina tamin'ny fond d'urgence dia rehefa avy eo isan'ny hôpitaly lehibe ny gera manana ny fond d'équité zahay dia niraisina atao anatin'izay fond d'équité zay raha ohatra ka misy olona milaza hoe satria hitako anatin'ny tambajotra serasera nolazaina mpandoavina vola dia manana compte Facebook dia tenenao anazy hoe iza le olona dia iza le nampandoana azy fa tsy izay mihitsy ny instruction namena dia efa nitenena hoe raisina zato isan-jato ao anatin'izay. Ny traitement efa natao suffisant anatiny mba ahafana mitraité an'le olona mandra-pahatongan'izay izahantsika moa ny avitra an'ireo olona satria izay ny zava-dehibe manao ny afaka izay azony atao ny dokotera ao anatin'izay fanavotana anazy izay. Angambany avy aty aminay dia important zany fahafantarantsika fa empoisonnement teto Antananarivo tao anatin'izay fahasavina. Teny gasy izy mora kely fa raha miteny iray nefa nampizinana mbola diplomatique be za fa misy mpansavy za mandehandeha anatiny na misavy olona dia nafaty olona zay zany teto Antananarivo ny zavatra andragan'izy. Efa misy ahahina avy eo anatin'le fanadihadiana amin'izao fotoana izao na efa nisy nisambosina monsieur le ministre? Manamafy an'izay tenin'ny andramatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka izay ny tenako amin'ny hoe mizara roa mantsy le izy araka ny teny teo tsy averiko intsony. Le sakafo ve no simba sa fikarakarana ny ratsy sa poizina natao tao anaty sakafo dia lazaina ankehitriny araka ny teny teo fa fanapozinana ny nina natao ny singa hafa zany nampidirina tao anaty sakafo tsotra. Zay zavatra zay dia mampiova ny fitondrana ny famotorana eto anivo ny gendarmerie sy ny polisy pirenena zay nampendreketina ny famotorana io. Mandeha dia mandeha ny famotorana satria miazakazaka ny fotoana na dia nisy ara ny fotoana tsy maintsy andrasana satria misy zavatra confirmation maromaro tato amin'ny fitiliana zay tsy maintsy natao ary mandeha par étape izy io. Ankehitriny zany dia mazava ny fitenenana teo fa fanampovozinana ninina natao no nitranga tamin'iny fotoan'iny ary ao anatin'ny code pénal zany dia crime dia tsy maintsy mandeha amin'izay ny famotorana efa misy voasambotra ankehitriny izay mitotaly 5 ary efa mandeha dia mandeha ny ankety satria zava-doza raha zavatra ohatran'izany misy ampolo maro ny olona namony ainy dia tsy maintsy jerena ary tsy maintsy fatarina ny marina. Dia sahako milaza aminareo fa efa mandroso any amin'ny fitadiavana ny marina ny ato amin'ny fanaovana famotorana ary tsy ho ela dia tsy maintsy hanaovana filazana gazety ohatr'izao ihany
ny tena valin'ny famitorana atoato mihitsy zay ka dia ararotiko eto no miteny a zay manana zavatra olazaina dia eo ny amin'ny tobra tsy mandrava moa zany ny fobe mpiasan'ireo mpanao famitorana mikasika iny zavatra iny tadidio fa mampisavorovoro saim-bahoaka ny tsy fahafantarana ny marina ary zay indrindra nahatonga ny filoham-pirenena nanome toromarika manokana ny anafainganana ny famitorana sahala am'izao ka dia miteny amin'ny vahoaka malagasy ny tenako hoe aokotsika ho tony iandry ny valiny fa tsy maintsy hitatsika ao anatin'ny fotoana fohy zany ny nahatonga nio fanapozinan'io mety ho antony maro disadisa mpiarahamonina eo anatrehan'ny tanora sy ny karazany na resam-pianakaviana na sahala am'izany efa tafiditra am'izay ihany fa misy moa ny secret de l'enquête zay tsy maintsy tazomina ihany fa dia miteny amin'ny vahoaka malagasy aho hoe aokotsika tsy ho voarebireby ny filazana isan-karazany fa fanapozinana kitsirano nataon'olona zay voafaritra ao anatin'ny didy amandalana maotranga ny tany afaritafa ve tompoko azo amarina fa tsy mitovy amin'izay ny tany arak'izay efa voalazany andriamatoa minisitra anankiroa zay zany hoe famisaviana empoisonnement no zavatra nitranga famisaviana zay mitarika fahafatesan'olona tafiditra anatin'ny politika fanjakana zay napetraky ny ministeran'ny fitsarana izany famonoan'olona zany ka dia tena hoentitra izay eo amin'ny fampanoavana rehefa vita moa zany ny fanadadiana zay ho ataon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena dia hoentin'izy ireo anatrehan'ny fampanoavana ny raharaha izay olona mety ho voaroroy ao anatin'izay raharaha zay hijery izay eo amin'ny fampanoavana ny vesatra zay mety hanjady amin'ny zay olona tsirairay hoentiny eo ny andraikitry ny tsirairay na ankolaka na mivantana mikasika an'izay raharaha zay dia apiditra amponja avy hatrany izay eo amin'ny fitsiarana eo amin'ny fampanoavana ary tena hoentitra amin'izy zay mety ho fangatana fahafahana vonjimaiky ao ataon'ireo olona ireo satria dia hisakana avy hatrany izay eo amin'ny fampanoavana. Tao anatin'le fety vile olona voasambotra reo sa hoe anivela mihitsy le olona dimy tao anatin'le fety ve sa fa anivela mihitsy tika ny manazava aminareo fa 5 ireo olona nasaina tamin'ny fomba ofisialy nasainy ny tompopety zany moa tamin'izany fotoana zany dia reo olona ireo indray no nitarika namana niditra avy ao ary ny karazaka sakafo niditra tao na dia efa voamarina ary zany araka le teny teo fa tany amin'le donaty no tena hita fa nisy an'le fanapozinana fa nisy olona hatrany amin'ny 9 mahery zany ny tao ary ny olona reny ny ato amin'ny namoniny ainy moa teo ihany ny marary eo fa misy olo-kafa koa zany tsy maintsy etefany ny fanadiadiana. Mahakasika ny fitsaboana tompoko inona ny hoe masitsivana ambaritana le non kritika dia manao hoe mitsivana arahana amin'izay hoe fitsaboana izay. Ny dokotera mpitsabo ao anatin'ny en fait izy io ny signes cliniques an'ireo olona tsy normalement point de presse nataontsika fa tsy tena conférence de presse fa valiako prisina zany ara dia olona niditra tato amin'ny ministère tato amin'ny AGRany vao tonga kelikely dia tonga dia vitsy kely ny hoe tsy tanao kritika satria tsy na tonga dia manao trouble à la conscience asa sahirana izy miay na sahirana izy mitely ohatran'izany dia tonga dia considéré hoe cas critique zany fa tsisy hoe cas critique numéro 2 fa jusqu'à preuve du contraire tout empoisonnement zany critique zany considéré critique foana satria misy fotoana izy io mipitraha'le symptôme zay na tonga tamin'ny latsinainy efa miteny hoe zay olona rehetrarehetra nandeha nakany amin'ilay fety aza miandry symptôme hipoitra fa tonga dia manatona tom-pahasalamana ahafahana mandray tanana anao farak'izay nganao anatin'izay. Fihiziko angamba ny zavatra rehetra amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana zay tarihany Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny gouvernement taray manontolo dia mbola manamafy izahay ny fampiononana amin'ny fianakaviana rehetra izay namoy havana tamin'izao tranga izao. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy ihany koa ny fankahirezana amin'ireo izay mbola ao an-dala mpitsaboana. Dia eto ihany koa amin'izao tranga izay ataontsika hoe tena loza be izao satria dia namoizana ain'olona maro dia mankahiry ihany koa ny mpitsabo
izay ao anatin'izay ady mafy izay satria tsy mora ny tranga tahaka an'izao. Ankoatran'izay ihany koa dia vao nisy an'izao tranga izao dia tonga maro moa ianareo androany dia ankasitrahana ianareo rehetra mpanao gazety napita n'izao vaovao izao. Ny zavatra isan'ny dingana nataontsika koa tao anatin'izao ny zavatra ny tranga izao dia miezaka zany ny tetonivon'ny gouvernement tao anatin'ny fiaraha-miasa rehetra nanome vaovao tsy tapaka atsika amin'ny fotoana rehetra, nanome vaovao indrindrandrindra ny atotanisy. Dia eto ihany koa dia mbola manamafy an'izay fiaraha-miasa sy fangatahana fiaraha-miasa amintsika rehetra mba aokare mba le tena vaovao ofisialy marina no tokony avoakatsika amin'ny fantsona rehetra. Aina no resaka eto ka dia isorana isika rehetra satria dia hita mihitsy ny fijoroantsika rehetra tao anatin'izay famoahana vaovao vao marina sy marina amin'izao trangan-javatra izao. Zay zany ny tena hoe ary mbola eto manomboka eto ihany koa dia mbola mitoy ny asa amin'ny tandrifiny azy aby dia mbola miantso antsika rehetra hatrany zany ary tonga eto ianareo matoa tonga marobe eto dia mba ampiseho an'izay fiaraha-miasa zay amin'ny fampitana vaovao tena marina sy miainga avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy. Ny ankoatran'izay ihany koa dia amin'ny anaran'ny gouvernement ray manontolo ihany koa no hoe anamafisana hoe tokony mba samy hitondra ny anjara birikiny raha misy eto dia manao antsoavo na olona mahafantatra loharanom-baovao na manana vaovao afaka hanampiana amin'ny hitadiavana ny marina sy ahafahantsika mandroso faran'izay aingana ao amin'ny fanadihadiana rehetra dia antsony izy ireo anatona ny tompona andraikitra fa tsy hijanona fotsiny satria tena andraikitry ny rehetra ity tranga mahazo ity satria dia miatra manaina. Mahakasika ny ireo tany amin'ny faritra, ireo tany amin'ny faritra koa dia eto dia manamafy fa mitovy ny fandraisana andraikitra ho an'ireo tany amin'ny faritra. Zany hoe tsy hisy fifandraisana andraikitra mitanila sanatria fa samy mandray andraikitra daholo ary izahay rehetra zao dia mandray andraikitra akaiky ny mahakasika ny tany Tomasina ary mahakasika ihany koa ny tany Mahajanga. Samy hafa nefa le tranga satria araka ny tenenina teo fa tena fanapoizinana sy famisaviana mihitsy natao teto Antananarivo ary ny tany amin'ny faritra ihany koa dia raisina ny andraikitra tandrifin'ny gouvernement araka ny toromarika izay nomena Andriamatoa filoham-pirenena. Ny farany angamba dia nilazako foana hoe resaka voina dia andao ifanometanana. Andao izay manana loharanom-baovao dia izara izany amin'ny tompona andraikitra. Ary eo ihany koa ny tsy ambaratelon'ny famitorana izay efa nilazaina teo mba samy hiandry am-pitoniana. Aleotsika hiandry am-pitoniana ny valin'ny fanadihadiana rehetra fa tsy hiteraka savorovoro. Zay zany no angatahana amintsika rehetra mba samy anana sy anajan'izay isika rehetra. Izay kosa manome toky fa anome vaovao tsy tapaka izahay ohatra ny hitantsika angamba fa mandeha foana ny vaovao amin'ny fanomezana ny atotanisa isan'ora amin'ny fotoana rehetra dia mba ireny zany no voizintsika miara-miasa itsika ary matoky manana anareo mpanao gazety rehetra sy nireo fantsona rehetra mba samy anajan'izay. Azafady tompoko, misy le feo mandeha hoe lafarina efa ela niviaza ny fanjakana misy namoaka indray tsokosoka no antony mahatonga ny fanaposina ara-tsakafo tany amin'ny faritra eny afaka ambara amin'izay tokoa misy fanadihadiana mahakasika. Ho tenenika ihany na dia point de presse izy ny tenenina teo rehefa nisy karazana balizy ny teneniny ny ministre ny serasera teo fa aza tambizitina amin'ny zavatra efa niteneniny ary nazava tsara intelo inefatra naverina angamba fanapozinana ny ninana tao avy aty ivelany. Ny sakafo nohanina tao tompoko dia sakafo nikarakaraina tsotra ara-dalàna ohatra ny fikarakarana rehetra fa nisy singa avy aty ivelany zay pozina mahery vaika natao tao anatin'le sakafo. Tsotra tompoko.